Ezra 3:10. Noho ny tonga ny volana 17 dia tafapetraka teny amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely, dia nivory tany eny Jerosalema toy ny olona iray izy ireo, ary nitsangana i Josoa zanaky Jozadaka sy ny mpisorona rahalainy, ary Zerobabela zanaky Selitiela sy ny rahalainy ka nanorina ny alitaran'Andriamanitra ny Israely mba hanolorana fanatitra-dorana manontolo eo amboniny, arak'izay voasoratra ao amin'ny alalan'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra. Nahoriny teo amin'ilay efa niorenany taloha ihany ny alitara, satria natahotra ny tompo-tany izy. Avy eo dia nanolotra fanatitra-dorana manontolo teo amboniny ho an'ny tompo izy, dia ny fanatitra-dorana manontolo mahay tsy hariva. Nitandrina ny andro firaviravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo koa izy, araka ny voasoratra, sady nanolotra fanatitra-dorana manontolo isan'andro araka ny isany avy, tahaka ny fanao arak'izay voatendra tao isan'andro avy. Rehefa afaka izany dia nanolotra ny fanatitra mandrakariva, dorana manontolo sy ilay fanao amin'ny voalohambolana sy amin'ny fotoam-pivavahana no hamasinina rehetra izay voatondry ny tompo izy. Natolony koa ny avy amin'izay rehetra nanolotra fanatitra tsitrapo ho an'ny tompo. Tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana 17 no niatomboka nanolotra fanatitra-dorana manontolo ho an'ny tompo izy ireo. Nefa tsy mbola napetraka tamin'izay ny fanorenan'ny telopolon'ny tompo. Nomena vola ny tambato sy ny mpandrafitra, nomena zavatra hohanina sy horotrona ary diloilo ny Tiriana sy ny Sidoniana mba hitateran'ny an-dranomasina azo Sedera avy any Libanina ka hatrany Jopa, araka ny lalàna efa azony tamin'ny Kirosy, mpanjakan'ny Persia. Tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faharoa, taorian'ny nahatongavany tany amin'ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema, dia nanomboka niasy Zerobabela zanaky Selitiela sy Josoa zanaky Jozadaka mba amin'ny rahalainy sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita, ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin'ny fahababoana, ka nanendry ny Levita izay hatramin'ny 20 taona no miakatra izy ho tonian'ny asa amin'ny tranon'ny tompo. Dia niara-nitsangana i Josoa sy ny zanany ary ny rahalainy mba amin'ny Kadimiela sy ny zanany, zanaky Joda, ho tonian'ny mpiasa tamin'ny tranon'Andriamanitra, ary ny zanaky Henadada koa mba amin'ny zanany sy ny Levita rahalainy. Rehefa napetraky ny mpanao trano ny fanorenan'ny telopolon'ny tompo, dia nasaina ny deran'ny tompo ny mpisorona izay efa nanao ny faminaniana sy nitondra trompetra. Ny Levita zanaky Asafa kosa dia nitondra kipantsona araka ny nandindiny Davida, mpanjakan'Israely. Dia nanao hira ny famalivaly, ny dera sy ny saotran'ny tompo izy, satria tsara ny tompo, ary mandrakizay ny famindrapona amin'ny Israely. Niomby mafy ny olona rehetra raha ny deran'ny tompo, satria vita ny fanorenan'ny tranon'ny tompo. Maro ny mpisorona sy ny Levita, ary ny lohan'ny fianakaviana dia niantitra izay efa nahita ny trano voalohany, no nitomany mafy dia mafy, noho ny naorina teo imasina indray izany trano izany. Nefa maro koa no nanandratra ny feony, ny omby sy ny faly. Tsy fantatry ny olona intsony raha fifaliana na fitomaniana no nisy tamin'izany olankoraka be izany, satria nioby mafy ny olona, ka re lavitra ny orakoraka.